Tokana ho andro iraisam-pirenena ho an'ny fizahantany ny 17 septambra ho avy zao ho fankalazana izany dia misy ny hetsika homan'ny Ortana dia ho araintsika ny andinidiny. Hetsika maro loko no noman'ny ofisy regionaly misahana fizahantany eto Analamanga na ny Ortana entina hankalazana ny andro eran-tany ho an'ny fizahantany ny 15 septambra hatramin'ny 5 oktobra izao. Anokafana izany ny hetsika fampahafantarana ny asa ao anatin'ny fizahantany izay ataony 15 hatramin'ny 17 septambra ho avy izao eny amin'ny zaridaina n'Antaninarenina. Ortana zany mikarakara ny atao hoe fête du tourisme Analamanga ao anatin'ilay fankalazana journée mondiale en tourisme. Izy io dia matomboka ny 25 septambra dia ny farana ny 5 octobre. Dia misy karazana hetsika be dia be ao anatiny ny anombohana azy ny ataontsika hoe salon des métiers de formation en tourisme izay ao amin'ny zaridaina n'Antaninarenina. Izy io moa zany dia natao fanandrify amin'ilay hoe fivalian'ny fanadinana baccalauréat ho andro ankizy mieritreritra ny hanohy fianarana ao amin'ny resaka tourisme. Dia ao amin'ny zaridaina n'Antaninarenina araka ilay lazaiko teo dia mandritra ny 3 andro 25, 26, 27 septembre. Dia avy eo manaraka azy io indray ny 27 septembre misy ny ataontsika hoe fête de la randonnée. Randonnée indray zany izy io tafiditra ao anatin'ilay fankalazana ihany any Asadabe Safaniry ny karakarana azy amin'ny asabotsy izao. Dia manarakaraka azy io indray koa ny ataontsika hoe expo. Izy io indray expo mifandraika amin'ny lohahevitra ny fankalazana journée mondiale en tourisme amin'ity taona ity ny le tourisme et le développement communautaire. Dia omena sehatra manokana zany ny ataontsika hoe ireo communauté manana produit azo avadika ho produit touristique. Dia izy io miatomboka ny 17 volana septambra ny farany ny 17 volana oktobra amin'ny zaridaina n'Antaninarenina. Dia andraisan'ireo communauté ataontsika hoe communauté locale izay mivondrona anatina association avy amin'ny district Mareto Analamanga ampiranty sy hivarotra ireo vokatra avy amin'izareo tonga vokatra ara-pizahantany zany. Dia manaraka azy io indray kosa zany izy koa ny atao hoe visitina circuit balisé satria tsara manamarika fa efa nisy circuit balisé ny Ortana, ny Hauteville, circuit touristique izy iny dia eo koa ny Angavikely. Dia izy visite ireo circuit ireo zany no karakaraina ny faharoa ny volana oktobra. Dia ny fahatelo ny volana oktobra isy natao hoe visite officielle an'ilay expo Antaninarenina. Dia amin'izay koa zany nanarotana anolorana médaille ho an'ireo guide touristique eto amin'ny faritra Analamanga. Ny fanambina apetraky ny Ortana moa zany dia ankoatran'ny efa produit-na fizahantany izay foana ihany mipetraka fa eo koa ilay ataontsika hoe valorisation na fanomezan-danja ny produit local hoe amin'ny alalan'ny vokatra eto an-toerana zany no ampodobona ny fizahantany eto faritra Analamanga. Hofaranana amin'ny hiragasy makotroka izay atao eo amin'ny lapan'ny tanàna itsy Analakely ny alahady 5 oktobra izao ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fizahantany eto Analamanga. Iny fanadidiny tompoko lasy tovikako netiko manakatona izao fampahalalam-baovao antsika izao. Mamy fotoana anao nefa izay eto amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.